Efa ndresaka fanabeazana izay ihany sika dia natomboka androany ilay hetsika Salon des études internationales izay tontosaina tsy amin'ny trano fandraisam-bahiny CARLTON Anosy. Ity hetsika ity moa dia ahafahana mampafantatra misimisy kokoa ireo mpianatra ny lalam-piofanana azo ratovina any ampita-dranomasina any. Rotsirakoto indray no nanangona ny vao amin'ny sary mamra Samuel. Anisan'ny hetsika izay nahaliana ireo mpianatra tokoa ny Salon des études internationales etsy amin'ny CARLTON Anosy. Manampy betsaka ireo mpianatra hitady ireo fitoeram-pampianarana izay afaka mandefa azy ireo any ivelany, na ihany koa manampy amin'ny fahazoana fadimpianarana any ivelany izany. Isan'ireo mpanjay anjara sambany amin'izany ny Université de la Réunion izay fitoeram-pampianarana ambony manampy ny mpianatra malagasy. Efa anjatony teo eo, izany hoe ny 9 anjatony mpianatra malagasy mianatra any ivelany dia ao la Réunion avokoa. Ankoatra ity université ity dia misy ihany koa ny tolotra manokana izay omeny ny université eto an-toerana. Organisé ny sekoly anankifito any France, sekoly zanany management dia ataony amperampany zany amina centre samihafa misy kana zany mandray ny avantage ho an'ny mpianatra zany dia tsy mandeha makany France atsony izy manao concours fa eto Madagasikara any raha afaka andeha concours eto Madagasikara izay izy mandeha makany raha tsara ty zany dia mba tsy nandany vola sy fotoana mandehanana nakany France mba anaovana concours. Somary mbola manahirana raha hanambaran'ireo tompony andraikitra eny anivon'ny fampianarana ambony ny fahafahan'ireo mpianatra manohy ny fianarany any ivelany. Na izany aza nefa dia betsaka ny liana satria ambony kokoa ireo mpianatra ny fahaizana azo avy any ivelany. Mbola hitohitra amin'ny raha pitsy moa ny hetsika Salon des études internationales.